G. Bethelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Choisissez des matériaux sûrs pour vos constructions et votre foyer pour ne plus stresser. Vatimax. Manulcianoni vovó. Miparitaka tamin'ny tambazotra antserasera androany ny fanio-kevitra samihafa toy ny hoe manana kompani fa tsy misy avion, manana stady fa tsy azo lalaovana, fanio-kevitra izay namitiana andrehetra ny fahitany ny raharaham-pirenena amin'izao fotoana izao. Manameloka ny fanitsakitsahana ny demokrasia sy ny tanitandalana taon'ny fitondram-panjakana sy ny fitsarana avo momba lalam-pandrenina ny international démocrate centriste araka ny fikevitra momba ny raharaha-politika eto Madagasikara isan'ny nodinian'izy ireo nandritra ny fivorim-be tany Maroc. Tsy maintsy eny anivon'ny renivohim-paritany no miatrika ny fanadina n'ireo kandidat tsy miankina amin'ny fanadina mpanjakana baccalauréat araka ny noty navoaka ny ministera ny fampianarana ambony fanapahan-kevitra izay tsy ny fampidiniana tamin'ireo mpisehatra amin'ny fampianarana raha ny fanazavana. Miakabidy ny kafe sy ny dité amin'ny kopy amin'ireo mpivatry izany ao Antsirabe, lasa 200 ariary ny ray kopy amin'ny dité ary 700 ariary ny kafe tapany ny kopy. Meny ireo mpanjifa ary matsiaro maty antoko ireo mpivarotra manoloana izay. Heritaona teoriany ady any Soudan atapitrisan'ireo olona namony ainy amin'izao fotoana izao. Raha ny tatitry ny ONU, mahery ny enina tapitrisa ireo tsy maintsy nafindra-monina ary ray tapitrisa mahery ireo mpitsompinenana amin'ireo firenena piray vody-rindrina aminy toa ny Egypta sy Tsad ankehitriny ny antsiprian'izay. Ankafaliana trano tombo klasy tongo vavy no itsidihany indray ny tokantranonao amin'ity alety tonga soa atao anatin'ny fotoana ny fampalalam-baovao atena ny araba. Manasanao ihany koa anaraka izany anokafatsika ny fampalalam-baovao. Ilay fanio-kevitra miparitaka tamin'ny tambazotra antserasera androany, manana kompani fa tsy misy avion, manana stady fa tsy azo lalaovana sy ny maro hafa. Izay indray no hitondrany fampalalam-baovao no matoa andatsoratra ho an'ity androany ity fanio-kevitra. Izay nitondrany olo-pirenena ny heviny sy ny fahitany ny raharaha-pirenena amin'izao fotoana izao. Matoa andatsoratra. Niparitaka tamin'ny tambazotra antserasera androany ity fanio-kevitra ity. Manana kompani fa tsisy avion, manana stady fa tsy azo lalaovana, manana robinet fa tsisy rano. Fanio-kevitra olo-pirenena ary olo-pirenena sy sokajin'olona samihafa ihany koa no nandray anjara sy nanohy azy. Raha ireo teboka telo niparitaka ireo, manana kompani pitaterana anabakabaka tokoa isika, manana ny Madagascar Airlines, saingy miaina-pitoerana toy ny feanantitra ny isan'ny fiaramanidina, vokatry ny tsy fahaiza mitantana sy ny tsy fahaizana mametraka tompona andraikitra amin'ny toerany, fa indrindra olana eo amin'ny fahafahana sy fahaizana manapa-kevitra. Teboka faharoa, manana stady fa tsy azo ilalaovana. Iniarana itiny tokoa ny fanapahan'ny CAF, tsy nazo homologation ilay kanja no irairaina fa sangany ety amin'ny ranomasimbe indianina. Ary io fa tsy afaka ilalaovana andraisana ireo lalao iraisampirenena, ny kanjan'ny Barea noho ny tsy fahafenona ireo fenitra takina, ka iondrana any ampitan-dranomasina ny Barea ny Madagasikara ilalao. Aingo tanàna, totongo bakivaky ka sady marary no mamenatra eo aloha ilay kanja Etsimamasinina, mandra-pahavony ny fitondram-panjakana sy ireo tompon'andraikitra isan-tokony anaraka ny tena fenitra iraisampirenena. Io ny kanja fa iainan'ny vahoaka amin'ny andavanandro ny olana eo amin'ny rano ka nahatonga ity teboka fahatelo ny mpanoratra tamin'ny tambazotra antserasera ity. Manana robinet fa tsisy rano. Tokantrano maro manerana ny nosy tokoa no mikaikaika na ririna na fahavaratra amin'ity tsy fisiana rano fisotro ity. Ireo napiditra rano ao an-trano, toa haingo-trano ilay robinet fa tsy misy rano. Na mitsitaitaika, na maloto, na amiray na am'roa maraina vao misy rano raha izy. Ny sarababe-bahoaka indrindra ireo amin'ny tontolo andrenivohitra moa, toa efa fahazarany ilay miala eo mpandriana amiray maraina, tsy afa manoatra manoloana ny tsy fandriam-pahalemana fa mandeha milahatra rano eny amin'ny pompe satria aina ny rano ka na milahatra maraimbe na manomana 500 na 1000 ariary ividianana rano ray bidon. Zo fototry ny olombelona nefa ny fisitrana rano saingy izay no eto Madagasikara. Eto Madagasikara, maro no manana fahita lava fa tsy misy jiro, tsy misy herinaratra, noho izany na tapaka lava fa manimba zavatra ihany koa.
manana vilia fa tsy misy oarapaka noho ny fitanga ny vidim-piainana sy ny vidin'ireo entana ilaina amin'ny fiainana andavanandro. Ao ireo manana fiara fa tsy afaka mandeha noho ny faratsy ny lalana na antanàn-dehibe na amin'ny lalam-pirenena. Eto Madagasikara ihany koa manana velaran-tany midadasika ento mamokatra fa noana sy mosary ny vahoaka ao aminy. Manana mpitandro ny filaminana maro fa tsy mahafeny fandriam-pahalemana. Manana varam-pianarana fa tsy anasany maro sy tsy apetraka amin'ny toerana sahaza azy. Lava ny lista raha ho tany saina sy ho velabelarina ireo fanohikevitra ao amin'ny tambazotran-tserasera. Fa ny mahafehy azy, manana filoham-pirenena malagasy isika fa tsy manana fa-tsy-zo-pirenena vahiny izy. Izany hoe raha tsorina, manana filoha fa tsy gasy. Manana mpitondra fa tsy mahay mitantana ka izao raha mahita izao ny vokany. Manana rena-kibony tany fa mahantra indrindra ny malagasy noho izy fezin'olombitsy. Olavany lisitra raha ho tantaraina eto avokoa ny mahakasika an'izay manana sy tsy manana isan'ny ainga tao anatin'ny tambazotra tserasera izay ho an'ny androany fa raha ny afeny dia ny hoe manana andro sika fa mbola azo ankinana ve amin'ny fampandrosoana ny firenena amin'izao fotoan'izao fanontaniana mipetraka izay. Tsy mijanona eny amin'ny fitsarana avy momba lalam-pandrenina ny fandikan-dalàna ataon'ny fitondrana sy ny bombazy amin'izao fotoan'izao. Isan'ny nampiary izany ihany koa ny filoha-hevitry ny anteny meram-pirenena amin'ny sana ny faritany na Antananarivo. Naivy Raoldinina hoy ny solombavam-bahoaka na Tsimdrano tamin'ity androany ity. Manoloana ny fanesorany directeur de protocole ny anteny meram-pirenena Omaly fanapahan-kevitra izay tsy anjarany fa andraikitra ny filoha mpisolo-toerana eo anivony ity androm-panjakana ity izay misahana vonjy-baika ny asa rehetra eny an-toerana araka ny tokony izy. Mitohatra ny fandikan-dalàna ataon'ireo solombavam-bahoaka miara-dia amin'ny fitondrana amin'izao fotoana izao. Taorinina ny sorona tamin'ny fomba tsy ara-dalàna ny filohan'ny anteny meram-pirenena Razandramaso Kristina farany teo araka ny fantatra kehitriny. Ny salovana andraikitra izay tsy tokony hosahany indray ny solombavam-bahoaka Naivy Raoldinina izay filoha-hevitry ny anteny meram-pirenena misahana ny faritany ny Antananarivo. Namoaka didy ity farany andro ny Omaly ho fanesorana amin'ny toerany ny directeur de protocole eo anivon'ity androm-panjakana ity. Nambaran'ireo solombavam-bahoaka namany fa miendrika ho fandikan-dalàna io fihetsika nataon'ny filoha-hevitry ny anteny meram-pirenena io ary mifanipaka amin'ny voalazany lalàna mifay ny fitsipika anaty eo anivony izany anteny meram-pirenena izany. Tatra ihany koa ny tenako raha nahita amin'izao fotoan'izao fa efa nipetraka ny atsotsika hoe filoha mpisolo-toerana na ny président par intérim an'izany anteny meram-pirenena izany. Kanefa dia misy ny fanapahan-kevitra ankehitriny no raisina amin'ny fanesorana ny chef protocole n'izany androm-panjakana izany izay somiavy ny atsotsika hoe filoha-hevitra ny anteny meram-pirenena. Izany hoe tsy misy dikany akory izany ny fipetrahan'ilay atsotsika hoe président par intérim raha toa ka ny filoha-hevitra indray no manasonia an'izany arrêté izay famafana ny fanendrena anio chef protocole io. Raha ny fitsipika anatin'ny anteny meram-pirenena dia raha misy ny tsy eo toerana intsony izany filohan'ny androm-panjakana izany dia voalaza mazava ao fa ny zokony indrindra amin'ireo mpitambana ao anatin'ny birao maharitra no misolo-toerana vonjy-maika na ilay atsotsika hoe intérim izany fitantanana ny androm-panjakana ny anteny meram-pirenena izany. Mazava ho azy zany fa efa misy ny olona andray an'izay toeran'izay kanefa dia mahavarina tsy misy ny atsotsika hoe fanaovan-tsony amin'ny anarana ity taratasy fanesorana any chef protocole eo anivon'ity androm-panjakana ity. Araka ny lalàna ny feny fitsipika anatiny eo anivony anteny meram-pirenena dia ny solombavam-bahoaka zokiolona indrindra mandrafitra ny birao maharitra ny anteny meram-pirenena no misolo-toerana any Razandramaso Kristina. Taorinina ny sorana azy tsy solombavam-bahoaka intsony raha ny nanambara ny solombavam-bahoaka na Tsimdrano hatrany. Miendrika ho fanampaira-pahifanaratonina ny sorana tamin'ny toerany ny filohan'ny anteny meram-pirenena iny. Amiko manokana moa dia ny fanesorana ny filohan'ny anteny meram-pirenena teo aloha Ramatoa Razandramaso Kristina dia efa raisiko ho fanapara-pahefana izay raisiny ny fanjakana misy amin'izao fotoan'izao satria zohan'ny solombavam-bahoaka ary arovana lam-pandroenana ny ahafahan'ny solombavam-bahoaka maneho ny heviny mahakasika ny raharaham-pirenena.
ny zavanisa nefa dia hitatsika fa tao anatin'ny amboletra no nandraisana izany fanapahan-kevitra zany ary raisina indrindra izay le atsontsika hoe ny fanitsakitsahana trano lalam-panorenana misy amin'izao fotoan'izao. Efa nitolomana hatramin'izay ny fijoroana amin'izay le hoe mba ho tanitantalaany Madagasikara. No zany raha fahitana ny zavatra misy amin'izao fotoan'izao dia manao antsoava amin'ireo solomavambahoaka namana mba hijoro sy hiteny amin'ny mahasolo tena ny vahoakantsika manoloana an'izao fitohizana tsy fanarahan-dalàna eto amin'ny tany sy ny firenena izao. Miteraka sanatria fikorontanana io atsoatsy raha toa ka mitosy esilany izao ny fandikanany lalàna velona sy ny lalam-pandroenana misy eto amintsika. Midika izany fa ny solomavamboaka ny Madagasikara voafity tao anatin'ny distrikany Betoka Atsimo Rabenirina Jean-Jacques no filoha mpisolo-toerana Vonjomaika eo anivony ateny miram-pirenena mandra-piasaina ny fifidianana izay ho filoha vaovao indray. Miendrika ho fisandohana andraikitra sy fandikan-dalàna araka izany ity fihetsiky ny solomavamboaka ny boriboritany fahadimy ity. Maro samihafa ny endriky ny fandikan-dalàna eto amintsika ankehitriny fa minimangina tsy haranaisam-peo ireo sampampitsarana isan-tokony. Fa manameloka ny fanitsakitsahana ny demokrasia sy ny tanitandalàna ataon'ny fitondram-panjakana sy ny fitsarana avo momba lalam-pandrenona amin'izao fotoan'izao ny international démocrate centriste araka ny fekevitra momba ny raharaha politika eto Madagasikara isan'ny nodinian'izy ireo nandritra ny fivorim-be tany Maroka. Miantso ireo mpiara-miombonantoka rabola sy ara-teknika amin'ny Madagasikara ihany koa ny IDC-CDI anamafy ny aitaky amin'ny ampiara ny fitondram-panjakana sy ireo ratsa-mangaika amin'ny sahana ny fividianana ireo rekommandation efa natao momba ny azotra mpividianana teto Madagasikara ny rarahany Madagasikara izay voadinika manokana mampikambana feno ny antoko malagasy miara-miainga eo anivon'izany IDC-CDI zany. Onona saina. Namoaka fekevitra momba ny raharaha politika eto Madagasikara amin'izao vanim-potoana mialohan'ny fifidianana izao ny international démocrate centriste. Maro ny lahadinika ny arahan'ireo mpikambana eo anivon'ny IDC-CDI nandinika nandritra ny 4 andro tany Marrakech Maroc ary anatin'izany ny raharaha eto Madagasikara. Ny antoko malagasy miara-miainga izay isan'ny antoko mpikambana ao anatin'ny IDC-CDI ka antony nandinian'ireo mpikambana ny raharaha-pirenena eto amintsika. Nivoatra tamin'izany fa tsy nisy nampiarin'ireo mpanapa-kevitra eto amintsika ireo rekommandation taorian'ny ny fifidianana filoham-pirenena ny taona 2012 sy 2020 entina anatsarana ny zotra-pifidianana eto Madagasikara nataon'ireo mpanara-maso ny fifidianana na ny avy eto Madagasikara na ny avy any ivelany toy ny vondrona Eropeanina. Tsy ampy ny fifampiresahana eo amin'ny mpiantsehatra isa-tokony hoy ny IDC-CDI mitaniry ireo rafim-panjakana maka fironana amin'ny fomba fiasa raha tokony antoka ny fitoviany rehetra. Tsy tomombana tsy maro toerana ny fanjakana ankehitriny noho ny tapavitrian'ny mpifidy ambany tamin'ny fifidianana ny 14 Novambra 2020 raha ny fekevitra hatrany. Raha izao zava-misy izao anefa tsy misy fahasamihafany tamin'ireo fifidianana teo aloha ihany ity ho tanterahana ny 20 Mei 2020 ity. Ny androm-panjakana ireo ihany, ny mpitantana ny efa teo ihany fa ihany koa ireo mpikarakara sy mpikirakira ny fifidianana. Tsikaritra nefa amin'izao vanim-potoana alohan'ny fifidianana izao ny IDC-CDI fa maro ny trangana fandikan-dalàna sy fanososena ny demokrasia eto Madagasikara. Nataon'ireo rafitra ireo raha tsy aka fa tsy ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana izay namoaka fanapahana momba ny fanonganana ireo parlemantera roa sananeo sy ny laza ny fanitsakitsahana ny lalàna ataon'ny fitondrana. No mariny IDC-CDI ihany koa fa misandrahaka ny kolikoly ary tsy misy ihany koa ny tanitandalàna eto Madagasikara. Tranga izay misy fiatraikany amin'ny toe-karena sy ny fari-piainan'ny vahoaka malagasy izay izao iarahany rehetra mahita izao fa miamtotongana. Niakatra ho 5,5 ny tany fanitrana amin'ny tontolo andrenivohitra raha 2,7 io zany ny taona 2012 ary miena eny eo amin'ny 20 izany tany fanitrana izany any amin'ny tontolo ambanivohitra. No ireo rehetra ireo miantso sy manaitra ireo mpiara-miombonantoka ara-bola sy ara-teknika amin'ny Madagasikara ny international démocrate centriste anamafy ny aitaky ny amin'ny ampiarany fitondram-panjakana sy ireo ratsa-mangaika amin'ny sahana ny fifidianana ireo rekommandation efa nataony. Mampatsiahy ny mpisehatra sy hery-velona rehetra ny IDC-CDI fa rahatirany sy ny tanitandalàna sy ny fanamafisatoerana ireo androm-panjakana isan-tokony ilaina ny fanajara ny lalam-panorenana sy ireo lalàna manan-kery rehetra. Anatin'ity fekevitra ity ihany koa no anamelohan'ny IDC-CDI ny fanososena ny demokrasia toy ny fitondrana ankehitriny sy ankahirezany ny antoko malagasy miara-miainga amin'ny fiezana sy filofosana ampanjaka sy hiaro ny demokrasia sy ny tanitandalàna.
izay lalatokana izorana mankany amin'ny fampandrosoana maharitra ny firenena sy ny vahoaka malagasy. Ankoatra ny raharaha teto Madagasikara, nodin'ireo mpikambana ihany koa ny toedrarah eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena. Isan'izany ny antsoiny IDCCDI, ny amin'ny tokony sy ny filaminana, fifandeferana ary ny fampihavanana amina firenena maro maneran-tany, izay misy fiantraikany goavana amin'ny lafiny sosialy sy toe-karena ankehitriny ary amotika ny hoavin'ny taranaka. Nodiniana ihany koa ny raharaha tao Ukraine sy ny maro hafa. Fanamoaka notiny teo anivony ministera ny fampianarana ambony fa tsy maintsy eny anivony renivohim-paritany no miatrika ny fanadinan'ireo kandidat tsy miankina amin'ny fanadina mpanjakana baccalauréat. Fanapa-kevitra izay tsy ny fampidiniana tamin'ireo mpisehatra amin'ny fampianarana hoy ny teo anivony plateforme de la direction nationale de l'enseignement privé ka anairan'izy ireo ny fanjakana sy ireo mpisehatra rehetra ao anatin'izay tontolo ny fampianaran'izay. Ilarina Soneny. Tsy ho afaka hiatrika ny fanadina mpanjakana baccalauréat eny anivony toeram-panadinana misy azy intsony ireo mpiadana tsy miankina na ny candidat libre araka ny noty navoakan'ny ministera ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansy. Tsy maintsy eny anivony renivohim-paritany no miatrika izany ireo candidat tsy miankina araka ny noty hatrany. Fanapa-kevitra izay tsy pahan'ireo mpisehatra amin'ny fampianarana no izy tsy ny fampidiniana ny araka no sarotra ny anatanterahana azy. Taloha zany tsy misy an'izany hoe avana ny candidat libre miaraka foana. Izay zany zay ny afatra hoe tsy mety mihitsy ny anavahana tadidio fa ny antsoina hoe candidat libre ireo le olona tsy mandeha any an-tsekoly tsony. De efa miasa izy na misy zavatra atao. De nefa izy zany sady efa mandoha vola be no mbola avahanao. De mipetraka zany le noty manao hoe mapetraka any amin'ny karazana chef-lieu zareo. De eo zany misy karazana frustration le izy ary resaka manao fanadina zany misy psychologie be. Hitanao fa raha ohatra hoe any Ambatondrazaka zany izy mipetraka de nefa le chef-lieu anao fa ny any Oramango. Hitanao fa manahirana be le izy. Faharoa amin'izay mety hiteraka corruption be zany satria tonga de fantatra amin'ny paquet hoe reto paquet-na candidat libre. Satria arakaraka le centre le izy. De manahirana be fa de tsy fantarofo zay no fanapa-kevitra zareo fa de tsy hitanao tsy fampiarana le izy. Ampitombo ny fahasahiranana ao anatin'izao fahasarotany fiainana izao ity fanapa-kevitra ity ho iatran'ny faneho-kevitra. Eninao tsara zany fa any Antsohia zao ny candidat. Iay zany ianao any Majunga. Eritrereto tsara amin'izay fa mbola anofatrano andritra ny efatrandro ao. De zany mbola zay le ataoko anao misy firesaka psychologie ny ireo hoe de avy hatrany le olona de mampiaro tena frustré amin'le izy. Tsy maintsy miainga savotsy any aminay zahay. Eritrereto tsara zay alady zany zay tonga amin'le toerana. De dépense alady latsinainy talata larobilaka misy le fanadinana. Eritrereto tsara amin'izay maraitra arivo. De raha ohatra zany ianao mety andeha raha mbola mpanoranora moa zany de mety hoe hitondra mpanao sakafo. Fa raha ohatra zany andeha any amin'ny hôtely de eritreretinao tsara sakafo any amin'ny hôtely sady tsy de manana loatra. Zay zany zavatra misy faharoa manarak'izay de zao tadidio fa mibanta de ao anatin'ny vanim-potoana ririnina. Eritreretinao fa na lamba hoentina amin'izany andro ririnina zany ara mazana be mihitsy. Hitanao fa ohatrany olona mifindra trano zany le ankizy andehanao fanadinana. Fisehosehoana amin'ny hoe manao zavatra. Io no mibahana amin'ireo tompon'andraikitra samihafa nomena toerana amin'izao fotoana fa tsy misy fanadihadiana sy fifampidiniana mialohan'ny andraisana fanapa-kevitra raha ny fanazavana trany. Tsy mankasitraka ity fanapa-kevitra ity ny avy amin'ny plateforme de la direction nationale de l'enseignement privé ary manao antso ny amin'ny tsy ampiarana izany. Pejany toe-karena indrindra ny Asia-Piarina lavanilina vetivety. Mampitombo ny ay mivokatra lavanilina ny fandalovan'ny rivodoza Gamane indrindra ny Tosava. Araka ny latsoratra izay navoaka ny Jeune Afrique, tokony hanatsara ny vidin'ny lavanilina ankilan'ny fiainan'ny vokatra. Raha ny lalànan'ny tolotra sy ny tinady, saingy mbola baraingo izany ho an'ny firenena, noho ny tsy fananatsika politika mazava indrindra lafin'ny ara-barotra sy ny fitazonana ny kalitaon'ny lavanilina malagasy. Tombananatra amin'ny 500 isanjato ny fahavoazan'ny volo lavanilina tao Sava, vokatry ny fandalovan'ny rivodoza Gamane araka ny latsoratra navoakan'ny Jeune Afrique. Ny rivodoza izay ampitombo ny olan'ny lavanilina izay tsy mbola tafarina taorian'ny fanapa-kevitra nanimba ny sehampiarina no raisin'ny fanjakana. Santionany ny fampiarana ny fameram-bidy $500 ny kilao teo amin'ny tsena iraisam-pirenena raha 5,7 toalina teo amin'ny tsena anatiny.
raha lalàny ny tolotra sy ny tinady ankilany tokony anomeaina ny vidiny lavanila ny fianan'ny vokatra toy izao saingy tsy afaka ny mifenitsehana iraisam-pirenena intsony Madagasikara noho ny Antony Maro. Hitantsika reny fa nidorana teny an-dalana ny vania tsisy mividy ny vania vidina tamin'ny vidiny 5,000 ariary na itsika nisy fotoana 2,000 ariary ny kilao dia tamin'ity taona ity koa raha tsika malala ny gamane izay anisan'ny tena nanapotika ny savara manontolo iny. Io moa miovaova raha miresaka vaniny atsika tsy dia tena ny famaritana ny vidy lavany zany tsy dia tena ho amin'ny Madagasikara ary izay na diso atsika tamin'ny taona 2020 azadiny fa miankina amin'ny zava-misy eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena miainga avy amin'ny demande na ireo fangatana zany misy eo amin'ny tsena iraisam-pirenena izay lavany izay ka raha ho amin'ny Madagasikara mety ho azo vinavinaina hoe mety tomby ihany ny vidiny lavany fa azo arakaraka ny ihany koa nefa izay fa tsy dia isika no mamaritra ny vidin'entana eo amin'ny tsena iraisam-pirenena. Raha malala ny olana ara-toe-karena goavana anteraky ny fahampitehany sehampiariana lavanila akoatry ny vola tampitrisan-dolara izay tokony hiditra ao anaty kitapom-bolam-panjakana amin'ny fanondranana ny vokatra mihamafy ny olana ara-tsosialin'ireo tantsaha sy mpisehatra ary ny mponina amin'ny ankapobeny ka andrasana ny vahaolana matotra. Azadiny fa ny tsy ho an'ny firenena izay fampidiram-bola vahiny ihany ny misy ankony zany ty resaka fienany ny famokarana lavany resaka jorofo ny kafe ty fa eo ihany koa dia ireo tantsaha izay eny fotony manao izay famokarana izay azadiny fa reo no ivelomany reo le antsointsika hoe micréer richesse ahafahan'izy ireo miaina mampandeha ny fiainana amin'ny ankapobeny isy fiantraikany ihany koa zany izay ho an'ireo tantsaha reo iena zany ny fanjifana iena ihany koa ny fahefan'ny vidin'ireo tantsaha reo ary isy fiantraikany izay ho an'ny toe-karena eraky ny nosy ray manontolo mihitsy hoe azadiny fa maro ireo mpandray rasy izay miaina ao anatin'izay tontolony lavanila sy ireo produit izay velona fa ho rente reo. Tsy tokony mandrimandry manana aretina manoloana ny olana sehampiariana lavanila araka izany nisy fitondram-panjakana ho ireo mpisehatra hitazonana ny lazan'ny lavanila malagasy isan'ny andrasana paikady ohatra ny fanatsarana ny sehampiariana ho amin'ny lavitrezaka indrindra manoloana ny fivoarany fepetra takin'ireo firenendehibe mpandray ny vokatra sy ny maro hafa toy ny nataon'ny vondrona eropeanina farany teo tamin'ny famerana ny fatra farany ambony amin'ny tahan'ny kotinina amin'ny vokatra azo aondrana ao Eropa. Tsy mifanaraka amin'ny tahany famokarany eto Madagasikara ny fitombon'ny mponina ka antony fahatrana lalina amin'izao fotoana izao ho ny mpahay toe-karena nanaovana fanadihadiana tamin'ity androany ity. Raha ny antotanisa vonjomaika navoaka ny teo anivony Istat mahery ny valo hetsy 30 tapitrisa anisan'ny vahoaka malagasy ka ilaina politika maika ny ahafahan'olom-pirenena 12 hatramin'ny 15 taona mampitombo ny ari-karena vaobe raha ny fanazavana netiny hatrany fitinykolona. Tao anatin'ny telo taona nahitana fiakarana hatramin'ny 1997 sy 4 tapitrisa ireo mponina teto Madagasikara miisa 2,7 sy 7,7 hetsy sy 8 tapitrisa ny malagasy tamin'ny taona 2020 ary tafiakatra hatrany amin'ny 7,7 sy 305 sy 7 sy 30 tapitrisa izany tamin'ity taona 2020 ity araka ny tatitra vonjimaika navokany Instat. Ny teto Analamanga no ahitana tahambony indrindra amin'izay fitombon'ny mponina izany ary vinavinaina ho tafiakatra hatrany amin'ny 9 sy 500 sy 7 sy 4 sy 7 tapitrisa ny isan'ireo malagasy amin'ny taona 50 sy 2 raha ny fitombon'ny mponina ankehitriny no jereny ho hiatrany Instat. Antony fantrana misy eto amin'ny firenena raha ny fanazavan'ny mpahay toe-karena ny elanelana goavana misy eo amin'ny tany famokarana sy ny tany fitombon'ny mponina maro ireo tanora manomboka ny salan-taona afaka miasa izany hoe 12 taona no mihoatra no tsy anasa ary tsy mandray anjara amin'ny fampiakarana ny ari-karena. Ny tsara aloha zany manamarika hoe ny mponina dia arena ho ana toe-karena anankiray. Ny tsika koa moa manana an'izay kolotsaina izay hoe ny olona dia arena fa le fitombom-ponina zany tsy dia tokony atahorana raha ohatra ka maharaka
manany fiazakazaka ny fitombon'ny mponina ny famokarana arikarena fahobe ny zava-misy eto amintsika nefa aloha dia tsy maharaka an'izay isan'ny vokatra voalohany zay aterak'izay fitombom-ponina be loatra zay dia ny fahantrana moa zany ny fahitantsika anazy fahantrana satria tsy maharaka ny vokatra zay vokarina ny tsy maharaka ny vokatra vokarina ny fahavamihinana zany be loatra ny fitombom-ponina dia misy mesure azon'ny fanjakana atao tsara mihitsiny a misy ihany koa mesure azony isy ambatan'olona atao tsara mihitsiny ny mesure azon'ny fanjakana atao a dia ny eo amin'ny fanaovana rafitra ahafahana mitsindro sahady an'ireo a population en âge de travailler amokatra misimisy kokoa zany ny eo amin'ny efa miasa zany reny zany a omena recyclage na formation na alalana ihany koa ny sehatra fandrarahana aza telo isaky ny vehivavy ny tahany fiterana ho an'ny malagasy ambony hoarina amin'ireo firenena ty amin'ny ranomasimbe indianina tsy tokony onona amin'ny fampananana asa tsotra araka izy ihany mila jerena ihany koa ny fivoarany capital humain mifanaraka amin'ny fivoarany sehatra asa maro rehefa mitombo le population en âge de travailler manao ahoana ny fivoatrany fotokarena maolona an'ireo population en âge de travailler ireo na ny évolution ny capital humain le capital humain zany misy évolution en quantité de misy évolution en qualité zany hoe le évolution en quantité de hoe ny isa ny olona zay mivoaka manana ny diplôme maîtrise ohatra ny isan'ny olona navita fiofanana mahakasikana sehatra raha izay ahafahany mampitombo ny sehatra iasany fa ihany koa en qualité hoe manao ahoana ny structure an'le capital humain zany manao ahoana ny fitombon'le capital humain amin'ny resaka arakalitao mba ahafahany mamokatra misimisy kokoa noho ny teo aloha zany ilaina atsarana ihany koa ny kalitaon'ny fampianarana ho an'ireo zaza malagasy hifanaraka amin'ny vanim-potoana izy ireo izay antoko ny famokarana anatiny any aoriny anjaran'ny fanjakana manoloana izany ny minjery ireo filana iny fotony ahafahana manatsara ny toe-karena malagasy izany fanazavana trano fanjakana malagasy izay tsy mbola any aloha ny lahara-pahamehana raha ny zava-misy ankehitriny sady tsy mandrisika ny olona amokatra anatsara ny toe-karena fa ihany koa mamono amin'ny fomba mivantana sy ankolaka ireo mpandraharaha isan'ny nampiakapeo vokatra izany teo anivon'ny GEM na ny groupement des entreprises de Madagascar araka ny tatitra navoakan'izy ireo taorian'ny fiainana tamin'ny andro rajoelina raha ny fomba fitantanana ny fiainana ankehitriny hitombo manaraka ny isamponina ny fahasahiranana sy ny fahantrana eto Madagasikara hoy hatrany Bay toe-karena. Dia izay ihany koa no hoentsika amin'ny sendro vetivety ao anaty doka fohy mbola maro ny fanadiadiana azy vaovao misongadina mbola hoentina aminao rehefa avy eo santionana ny mahakasika an'ireo vary simba sy satsimay mbola niverenan'olona ny fandrombahana tany Toamasina eo ihany koa ny vaovao mandidina ny fampiasana zaza tsy ampy taona aza misaraka aminay ary rehefa avy eo no anarahantsika izay. Sambatra miaraka amin'ny Zarakado ararodiny fianambidy amin'ny iFil Prime sy Wikif Max 4G sady mbola toloranay écouteur earbuds tellement ihany koa ianao ihainona mozika amin'ny fety miampy bonus méga isarifena amin'ny fotoana rehetra aza tara hatramin'ny 30 aprily ihany hitanao any amin'ny Telma akaiky anao. Répète dans mon cœur. Debout, 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 debout. Arrête-toi. Ça suffit. Laisse-les, c'est pas grave. Arrête, c'est pas grave. C'est pas grave.
Choisissez des matériaux sûrs pour vos constructions et votre foyer pour ne plus stresser. Batimax, la qualité au meilleur prix. Hoavy ny fifidianana solombavam-bahoaka ianao olo-pirenena voasoratra anarana anaty lizy mpifidianana no hifidy izay député isoltenany malagasy any amin'ny anteny mera-pirenena. Miasan'ny solombavam-bahoaka ve? Miady ho any tombotsoan'ny malagasy amin'ny alalan'ny fandaniana lalàna. Manara-masina asan'ny gouvernemanta sy ny fitantanana ny volam-panjakana. Fanteny tsara noho izany izay hofidiana mba tsy hanenina. Olo-pantatry ny fiarahamonina ary mahafantatra ny fiarahamonina sy ny tontolo iveloman'ny olo-pirenena. Olona nianatra na sy mahay ny antom-pisain'ny anteny mera-pirenena sy ny fiatraikany lalàna hofidiana na ho lavina. Olona vonina nohitra ny kolikoly na amin'ny fandaniana lalàna na amin'ny fanomezana ohatra tsara amin'ny asany, manitsy fitondran-tena ary tsy mampitafianatra ny anteny mera sy ny repoblika. Ho an'ny fifidianana solombavam-bahoaka 424 nda ho anao safidy malina, mari-potitra ary voasaina tsara. Amenina ny araba trano tomboky lasy tongo vavy tonga soa indray atao anatin'ny tapany faharoa amin'ny fampalalamba-vao amin'ity alina ity. Iazo Antoamasina avy hatrany sika ny verenan'olona ny koirina ary ny fandrombahana ny ambon'ireo Varisimba. Sisa tsy may tao Sarimasina commune Toamasina suburbaine natry ny alina. Rehefa niala tany an-toerany ireo mpitandro ny filaminana ny tsireo tompona andraikitra isan-tsokajiny. Trango izay mampiseho ny fahasahiranam-bahoaka lalina amin'izao fotoana izao. Pakistaniera iray ihany koa ankilan'izay no fantatra fa nahiditra mponja vonjomaika rehefa nikasa. Amindra toerana nitsokosoko ireo Varisimba izay efa nogiazana tao Tanandava Herinora Zafimanana Toamasina. Manodidina ny 4 gony ny fatran'ireo Varisimba nanomboka ny faran'ny taona teo hatramin'ny androany. Varisimba izay tsy lany daty akory fa vokatry ny kalitaon'ny fikirakiram-bary miainga avy any amin'ny firenena mpamokatra mandra-patongavana eto Madagasikara. Raha ny fanazavana dia manomboka eo am-patongavana no efa ahitana fahasimbana ireo vary ireo, kanefa mbola vary vao raha ny soratra eo amin'ny fonosany. Tamin'ny faran'ny taona 2023 igny dia ny suspendre zany exportation ny varinazy ny gouvernement indien. Kanefa ny antehitra tany daholo zany ny importation ny vary presque maneran-tany zany. Izy koa fa ny suspendre ny exportation anazy ny gouvernement indien dia tsy maintsy ifenona ny banga zay amin'ny filantsika ny vary eto Madagasikara satria ny vokatra atsika tsy mampy atsika. Dia nitodi-doany amin'ny Pakistan zany ny fournisseur antsika amin'izao. Ny fomba fanamenana angamba amin'izareo vary avy Pakistan sy ny any Inde mety tsy mitovy satria ny zavatra tsikaritra ny vary rehetra mivoaka avy agny a Pakistan zany izy tratra ny problème ny moisissure avarie. Kanefa nouvelle récolte zo tonga io presque misy en totalité an'le lot une moitié ny cargaison tonga zany dia tratra ny moisissure daholo tonga te. Ny sesisesy hatramin'ny omaly ary nitoy hatramin'ny androany ny fandorana ireo vary izay voamarina fa simba tokoa ka tsy misy antony tokony tahirizana azy itsony. Ho any teto amin'ny toerana fanariam-pako teto Sarimasina niverenany olona nangadiana alina ireo ambombary sisa tsy may tamin'ireo 80 taona nodorana omaly. Vary mamofona efa nandrarahana solika ary mbola nototofana fako ao anaty lavaka no nikoirina sy ny fandrombahana ka raikitra ny fangalam-pery teo anatrehany mpitandro filaminana nanao ny asa fiambenana. Ireo zaza amam-behivavy sisa no tratranay tety an-toerana teo ampisondroana ireo vary efa maloto mifangaro amin'ireo fako sy fotaka moa ny mpitandro filaminana efa tsy teny toerana intsony. Tamin'ny efatry karandregny zany le olo tonga dia efa tangorona teo. Ary raha vao nitangorona le olo tonga dia nisy le pifa regny le gendarme regny tonga teo. Dia nandrara le olo nisofiky teo. Dia raha vao sy tazogna zany le olo teo tonga dia nagnano namoaka tifo-dangitra zareo bala raiky tena alefany teo. Dia nipoaka raiky dia niparitaka aby le olo nilefa. Dia raha vao niparitaka le olo nilefa dia tonga dia tagny matsatsatsy misy adiny roy. Dia lasa zareo nandeha. Dia zareo nandeha zany hererany Sarimasina ngamba zareo dia niveriny ndray mandeha koa. Mandra-pitongavana ria Sarimasina dia efa feno koa le vahoaka teo. Dia zareo moa avy tagny farany koa zany tonga dia nagnapoaka koa izy farany koa dia niparitaka amin'izay le olo. Ya. Jusque zao zareo mbola teo zareo jusque nandraigny zao. Mbola nisafosafo teo zareo nandraigny. Safosafo le olona dia mbesaka aby le vary nariany zareo tagnaty rano tagny dia tratrany zareo teto nibozibozy teto tonga dia nariany zareo tamin'ny sisiny tagny aby jiaby. Efa misy nitondra nodika, misy ny sasany nitondra nodika. Atao ino izy io?
io mako efa sesony satria le olo ty mako la sahiragna be le olo ty ka raha vao mahita vary tobaka karaha ndray zany le olo tonga de magnararoatra de hoe sasagny zany igny de hoanigny zany igny zany de hoanigny ya zay zany tena zava-misy teto olo viaiza tegna ankabezanjareo ty olo amin'ny tanàna atoy ihany ka hitany hoe sisy olo ava lavitra loatra fa de olo mahita an'le tena toeragna le fagnariagna anazy ihany no maraha anazy le maka anazy efa hatram'izay zany le vary ariagna ty misy maka fogna misy maka fogna io ka raha vao miala teo zany nisy fa sy efa mpagnitelina moa izao mpagnitelina tamin'ny voalohany izy io de nisy de mpagnondry koa de mbola nisy koa de mpagnitelina tamin'izao fa le tamin'ny mpagnitelina zao zany de efa nisy le tifidagnitra le tamin'izao ya satria commandant zile zany taty laly ya izy misy tonga da tena nasiaky be teo laly izy io moko koa fa raha mandeha sakafo zegny moko ny amin'ny fiainan-tsarotro zao marigny hanigna ariam-paty zegny olo de havy andeha hitady satria sarotro fiainana ya magnano zegny de raha mbola mety hoanigna de avy le olo mitady na hoanigna na miagna akoho na miagna lambo presque miombo moko ologna ty le mitarimy lambo akoho vorogna za zegny zaka amaroto amin'io zoko za miagna akoho eo njeri raha ty njeri tsy raha masaho njeri no mangala 500 azo keko za tsy vidy inona le 500 le vary le miagna akoho satria zary 500 njeri amile ohatra ividy njeri no le rokagna njeri le nalaka nantaty zegny amianay njeri anao iva mividy le iva miagna akoho zegny de 500 njeri karaha manevy nalaka nantany fatrany zany sa ino 500 ohatra malaka fogna zegny tsy kapoaka fa ohatra magnovo karaha ny zegny de 500 njeri zegny fri le mitondra ananjy regny zegny satria miko raha zofy tsy azoazo fogna anao miompy amile raha tianao zary rokatra maliky raha iakagny amenjeri lambonjeri koa de tsy afaka anao angataka fogna de aliko zany nandeha tady oziko za raha ohatra zagny izy fa raha vitan'olo mbo vitako oziko za mitarimy izy zagny ndraiky mamofomofogna fa tsy haina raha faty biby izy ty fa za zegny mitarimy akoho gasy zegny za mitarimy akoho gasy za de tsy totra le sakafony miara-misa lany sampandraraparitra misahana ny varotra ty Atsinanana sy ny fampanoavana amin'ny fanaraha-maso ny fikirakirana ny varina farana ka teratany pakistanais iray no fantatra fanahiditra amponja vonjomaika ny farany herinandro teo vokatry ny tsy fanaran-dalàna ampahafantarina antsika eto ny vary re tompoko rehefa ny selen'ny commerce nanaovana PV de consignation de tsy tokony ikitiana tsony mandra-pivaliny reny résultat d'analyse na ny échantillonnage zay alefan'ny commerce pour analyse ny valimo ny analyse avy ana ministère en santé de milaza hoe impropre à la consommation ary manome toromarika izy ireo tokony potena de izay no mahatonga tsy maintsy miditra amin'ny famotena varitsika ary mba hiarovany zotsika mpanjifa mba tsy hinana zavatra simba zay tsy mahasalama za moa tsy de andraikitry ny fampanoavana loatra fa amma olo mpirenena sy mba tompony andraikitra eto masina ihany tsy maintsy mba milaza an'izay ireny vary reny tsy azo hoanina tsy adalàna tsy akory neny tompony andraikitra eto ka manapotika nireny vary reny satria mba hitandrona ny fahasalamantsika vahoaka makasika n'ilay nininandika lalàna araka nina antaninareo teo efa nanaovana procédure taty amin'ny fitsarana izy reny amintsika miteny zao de voatazona namponja vonjomaika nikarana tompon'ilay magasin zay ninena andika ny selage sy ny consignation zay nanaovany nataony izy ireo avy amin'ny commerce eto de manentana atsika mba tsy sarika hoe misy vary rina ka iazakazaka anday tsimpona azy reny araka ny voalazako teo efa mamoaka ny avy amin'ny ministère fahasalamana tsy azo hoanina izy reny marina fa mafy ny fiainana fa ny fahasalamana kosa mba jerena na eo aza ny abetsahan'ireo vary no potehana noho ny fahalovany mbola ampiny tahirim-barina farana ho anety Madagasikara ao anatin'ny fimpitoana voafetra politika mpanafarambary izay matematesan'ny fanjakana mamelona ireo tantsaha sy mpandrara arabary vahiny izay mamotika tsikelikely ny fiarin'ireo tantsaha malagasy vokatry ny fitantanana tsy ahitam-paombiazana
La fomba vaoafa ny akabidy ny kafe sy ny dité ray kopy amin'ny robivarotra ho Antsirabe amin'izao fotoana izao. Lasa 200 ariary ny ray kopy amin'ny dité raha toka 100 ariary zany teo aloha. Lasa 400 ariary ny kafe tapaky ny kopy raha toka 200 ariary teo aloha vokany. Mihena manoloana izay ny mpanjifa ary matsiaro matiantoka ihany koa robivarotra eo anatrehan'izay. Anisan'ireo efa fahazarana amin'ny andavanandrontsika malagasy ny misotro dité, indrindra fa ny kafe izay maro no misotro azy io. Tsikatra nandritra fanadihadiana izay nataony mpanao gazety tamin'ireo mpivarotra osy dité maromaro teto Antsirabe fa nahitana fiakarany vidin'ny dité ray kopy raha ariary zato izany teo aloha, ankehitriny kosa lasa 200 ariary. Toraka izany ihany koa ny kafe raha 200 ariary ny tapany teo aloha dia lasa niakatra 400 ariary ary nahena ihany koa ny amaminy. Antony noho ny fahalafosany vidin'ny siramamy izay efa mantratratra any amin'ny 4,000 mahery ny iray kilao ka miteraka fantiatoka hoan'ireo mpivarotra mofo sy dité. Ny eny ireo mpividy ary ena ihany koa ny tombarotra azo. Malohany ity fiakarany vidin'ny siramamy ity eny anivon'ireo mpandrinjara raha ny fanazavana. Ie, napakatra zay fa atao mahazo dité ihany ary zato fa dia mahazo kafe ihany 200 fa ena kely fotsiny. Fa ny olona koa tsy manam-bola. Lasa ny olona raha vao ohatra hoe dité zao ary zato izy raha vidin'ny olona dia itenany hoe tsy mahazo ary zato. Dia ny olona koa tsy manam-bola dia tsy maintsy hoe atao mahazo ihany fa atao kelikely na ena kely. Ny ena vola miditra satria raha différence le kilao siramamy mitombo io zany zao efa lasa fampiantoka fotsiny. Raha 2,000 na 3,000 ny tombo tamin'ny vidy siramamy ray kilao dia raha malany 5 kilao ianao ka raha 2,000 fotsiny niakatra isaky ny kilao dia raha malany 5 kilao efa matatoka ray alina. Dinandray maka taloha dia zao efa tena lasa lafo efa lasa 3 hetsy ara ny ray kitapo. Taloha nefa ny 2 hetsy dia lasa mividy amin'ny kilao aloha ndraindray. Ahena ena kely ny amamy siramamy. Mividy ihany ny vidy fa raha malany 500 izy dia lasa ataony 300. Raha tokony alany 200 izy dia lasa ary 100. Zay tsy mampiakatra amin'ny dité fa misy entana miakatra fa le dité amin'le fitsinjovana le tsy salama ao amin'ny hôpitaly satria zay vitan'ny hôpitaly eto Antsirabe dia tsy maintsy hoe mba mifampitsinjo ao anatin'le izy. Taloha zao 200 ny kafe dia zao efa 400 dia aleon'ny olona hoe manao any an-trano ohatra dia parazara fotsiny zany izy rehefa mandalo eo misotro rehefa tena ilainy. Taloha ohatra zao raha mampiasa 10 kilao dia tsy maintsy hoe aina eo amin'ny hoe 9. Arakaraky ny tsena rehefa tena tsisy tsena nandray dia miaina 10. Arakaraky ny olona mividy zany. Na aina mihitsy, nisy prix tena hoe nakarina fa misy tena na aina koa le entana. Ohatra ka zao hoe nitavy mofo zao na aina. Raha boribory zao le izy taloha dia aina kelikely. Satria raha vao akatra daholo le entana dia lasa menimenina le olona fa tsy maintsy hoe jerena ny fifampitsinjovana ao anatin'izay. Fa en général aloha menimenina daholo ny olona. Ankilany kosa ireo mpanjifa izay tsy maintsy misotro kafe dia mahatsapa fa tena sahirana amin'ny fiakarany vidin'ny siramamy amin'izao fotoana izao ka tokony mba hisy ny fandraisana andraikitra ataon'ny fanjakana hoy ireo mpanjifa sendra tafaresaka taminay mpanao gazety. Zao avidy kafe ohatran'ny vidy taloha zao dia tena tsy mahampy an'ilay fianakaviana mihitsy zany le vidiana taloha. Tia mihamena le kafe amin'le lafo le siramamy. Zay zao telo mianaka malany kafe ana 500 taloha. Zao zany tsy ampianay intsony zany raha tsy any amin'ny atao hoe 700 any le ohatra zay. Zao zany anay manomboka vidy siramamy indray dia kafe tsy misy siramamy indray no vidinay. Dia anay zany ao vao manafangaro anazy. Dia normal zany tokony hisy ezaka atao fanjakana tanàdy izany satria eo ihany zany mipetrahan'ny olona. Any foana ny teralay any zany satria any miainga le zavatra hoe mialafo le izy na miamora le izy dia any miainga le izy. Araka izany dia azo lazaina fa tsy mitsahatra ny miakatra hatrany ny vidim-piainana amin'izao fotoana izao raha toka ary zato dia efa mahazo dité ray kopy teo aloha, ankehitriny kosa dia efa niakatra 200 ariary izany. Fa nilanja sora-bavety mitaky ny tazomana ny fampiasana ny karta biometrika amin'ny fandoavana ny abatsena. Ny fikambanan'ireo mpivarotra mivondrona ao amin'ny fikambanany mpivarotra ambodiny sotro sy ny FIMA na ny fikambanana mandresy tamin'ity androan'ity fampiasana karta biometrika izay namoahany PDS amin'izao fotoana izao noto fampiatoana raha toka efa nisitraka izany ny ampahany betsaka tamin'ireo mpivarotra Ilariana Sonnier. Mianjandroa nitady eo amin'ny mpitantana nantanana n'Antananarivo teo aloha sy ny mpitantana ankehitriny namoahany PDS noto fampiantona ny fampiasana ny karty biometrika amin'ny fandoavana ny abatsena. Fanavoazana izay nataony ny bentanana teo aloha ary efa niampahambetsaka amin'ireo mpivarotra no sitraka izany raha ny fanazavana. Nilanja sora-bavety nitaky ny tazomana io fampiasana karty biometrika io ny fikambanan'ireo mpivarotra androany toy ny fikambanany mpivarotra ambodiny sotro sy ny FIMA na ny fikambanana mandresy. Antony, mazava sy mora kokoa ny fandoavana ny abatsena ary tsy afaka hanaovana kolikoly. Dia matahotra izay satria sahanareo
ny mitsipaka ny zavatra efa nyvidinareo dia misavorivory zay mpivarotra amin'izao fotoana izao dia matahotra zay na hifidy aza tena matahotra zahay satria ny hevitra zay fa nijoroanareo raha mbola sahanareo mitsipaka anazy dia ataonay ahoana moa ny hifidy olona indray handray ny etaetanay ka izahay tompoko dia mangataka tena mangataka zahay amin'Andriamatoa PDS satria tena matsiaro marary zahay amin'izao fotoana izao amin'ny tike alaina aminay izay efa miteny hoe 10 ny tike tokony alaina eny aminay fa izahay moa mampandroso eto eto amin'ny fahasankarana izay isoloko tena amin'izao fotoana izao dia tena nangataka mihitsy zahay satria zahay ato amin'ny sainteny garotiera izahay betsaka ny zavatra adidy atrehanay ato toy ny sécurité ny famafana garotiera ny DDT izay efa nataonay hatramin'izay jusqu'à maintenant izany tsy manaiky ny verenena amin'ny fandoavana abatsehina amin'ny alalan'ny tika itsony ireto mpivarotra ireto araka ny fanambarana nataon'izy ireo androany ihany raha nitranga ny noty natao dia niteraka savorivory teto amin'ny mpivarotra na vita fifanaraha-piara-miasa tamin'ny ben'ny tanàna dia niezaka nametraka fitarainao taminao zahay ary nangataka fionana tonga tany amin'ny braonao zahay nangataka fionana fa nivaly teny azonay moa zany dia tsy afaka mandray anay anao izahay dia efa velom-boly tamin'ny fotoana tantana amin'ny ben'ny tanàna fa sambany nisy ben'ny tanàna nidina ifotony name asiny anay mpivarotra ny aino ny marary anay na nisy asiny anay mpivarotra mandoa aba mandofa tsena mba hitondrainay anjara brika amin'ny fampandrosoana ny tanàna ka izahay dia mangataka Andriamatoa PDS aleo tsy emorana tsony ny dingana efa vita ireo izay mbola tsy manana carte biométrique eny am-pelantanana ny tokony asaina mandoa tike ka tike dia ho an'ny tsena ray à mètre 50 dia 10 ho an'ny 3 mètre à 5000 francs ambetiteniny ireto mpivarotra ireto ny tokony hijereny ny filoham-pirenena azy ireo no izy ireo no resena lahatra sy anampandraisana anjara tamin'ny fampelezakevitra sy ny fampandaniana ny Andry Rajoelina ary izao tsy hijerena izao intsony rehefa vita ny ilana azy ankoatra izay samy olona eo anivo ny fitondrana na ny ben'ny tanàna lanim-bahoaka na ity notendrena ity saingy mahagaga ny tsy fisian'ny fitohizam-pitantanana sy ny fifanampiana eo amin'ny fandraisana fanapa-kevitra tsy misy intsony hoe ny continuité de l'État eto Madagasikara ho hiatrany ny faneho-kevitra ireo mpivarotra fataorian'ny fampahafantarana ny tranga-piarahamonina momba ny fikasana ilay renim-pianakaviana mpivaroteny iray hamoniny izany antelo mianadahy entina teto amin'ny fampahalalam-baovao ny alarobia lasa teo ndroso tamin'ny fisamborana sy ny fanaovana fanadiadiana ny teo anivo ny polisy-pirenena omaly nanaiky ny elo ny renim-pianakaviana taorian'ny famitorana na izany na zany mbola mitony famitorana ka miandry izay ho toyny raharaha ary hotatenina miandalana ato anatiny fampahalalam-baovao hatrany ny mahakasika izay anohizana ny fampahalalam-baovao marefy ny paikady ny fanjakana iadina amin'ny fampiasana zaza tsy ampytaona amin'izao fotoana izao tsy misy ny fampiarana ny lalàna momba izay raha ny zava-nisy tao anatiny 5 taona antony tokony hanamafisana ny paikady rehetra ho ny tompona andraikitra teo anivo ny OIT na sampandrarany firenena mikambana amin'sahana ny asa tamin'ity androanyity Christian Dimby mahery ny rotapitrisa ankehitriny ny ankizy tsy ampytaona misehatra eo amin'ny tontolon'ny asa eto Madagasikara raha ny nambarany ny tompony andraikitra eo anivony OIT na ny sampandrarany firenena mikambana amin'sahana ny asa androany misy eo amin'ny endrika maro io fampiasana zaza tsy ampytaona io izay mitarika hatrany amin'ny fanandevozana raha ny fanazavana dia ny OIT ny hatramin'ny taona maromaro tany amin'ny 4 tany efa nanampy ny fitondram-panjakana hiady amin'ny fampiasana ankizy miady amin'ny fampiasana ankizy satria matetika angely ankizy miasa mitratra ny fanandevozana any amin'ny toerana isany ihany nisy tetikasa maro efa nitanterahany OIT teto nanoka tamin'ny taona 4 ao anatin'izany ny fanaovana drafitra-asa-pirenena hiadiana amin'ny fampiasana ankizy eto Madagasikara izay mandritry ny 12 taona tapitra tamin'ny 2019 ilay izany nisy ihany ny fiantonany teny amin'ny 2009 teny fa ny tiako tenenina fotsiny dia miady amin'izany fampiasana ankizy zany manohana ny ady amin'ny fampiasana ankizy ny tena marina ny gouvernement malagasy ny organisation internationale du travail mihamazovana eto amintsika ity fampiasana zaza tsy ampytaona ity raha nijery todika tao anatiny 5 taona lasa ny fanjakana ankilany izay tokony anamafy ny paikady hiadiana amin'izany raha ny fanazavana efa misy ny politika pirenena hiadiana amin'ny fampiasana ankizy
marina fa notoedra raha amin'izao fotoana izao dia mety mitombo ny isan'ny ankizy miasa ny ankizy miasa no tiako resahany ny ankizy miasa raha ny tarehimarika tany amin'ny 2024 any a dia eo amin'ny 2 tapitrisa sy 3 alina eo ny ankizy miasa io azavaiko tsara io tsy le hoe ankizy manao raharaha fa tena hoe ankizy miasa zany hoe mikaramy izy a amin'ny asa ataony a ary tsy mianatra izy zay zany le tiako mariana amin'izy betsaka zany a ary misy ny hezika tsy maintsy atao amin'izany rehefa manao an'izany ny gouvernement amin'izao dia ivony efa misehatra eo amin'ny tontolo ny asa avokoa ny 7 isanjaton'ny zaza malagasy 10 hatramin'ny 17 taona raha nitatitra avy amin'ny OIT hatrany antony mitombo ny fahasarotana eo amin'ny fiainana andavanandro mitotongana ihany koa ny fahefa-mividin'ny mponina sy ireo maro hafa ankalazaina androany moa ny andro maneran-tany hiadiana amin'ny fanandevozana ny ankizy sy ny zaza tsy amin'ny taona dia izay ihany koa no entina miampita ao anatin'ny maresaka iraisan'ny pirenena heritaona teoriany ady ao a Soudan antapitrisan'ireo olona namony ainy amin'izao fotoana izao raha nitatitry ny ONU mahery ny enina tapitrisa ireo tsy maintsy nafindramonina ary ray tapitrisa mahery ihany koa ireo mpitsoaponenana amin'ireo firenena mpiray vodirindrina amin'ny ity firenena ity toa ny Egypta sy Tsad amin'izao fotoana izao fodi-dravitra samy maro ihany koa ankilan'izay nipotika ary mandalo krizy ara-toekarena lalina ny firenena amin'izao fotoana izao dia izay ihany koa no entina manakatona ny fampahalalam-baovao amin'ity alina ity naiza misy anao ankasitrahany ianao nanarak'izay hatramin'ny farany veloma tompoko Choisissez des matériaux sûrs pour vos constructions et votre foyer pour ne plus stresser. Vatimax vous a présenté Mi Vavo. 5G Batelma, des actualités unies, dynamiques et renversantes dans le journal TV.